Salame lary tsara bilary mbola tsara vo anio sika de resaka voankazo na fruit ilaina ny fahafantarana voankazo amin'ny fizahantany io le antsoina hoe art culinaire ny voankazo resantsika ny pomme cannelle ny zaty ny zanô ny konokono ny anona scamoza maro ny olona miteny hoe pot cannelle fa ny tena izy dia pomme cannelle rehefa mandeha amin'ny RN2 de mitondra voandalana ery antsapanana iny de mividy pot cannelle manomboka zao ianao zany de miteny hoe pomme cannelle fa inona moa na pomme cannelle azy noho izy manana tsiro ohatran'ny cannelle no misy voany ohatran'ny paoma lay paoma mahazatra antsika iny zay na tonga ny vazaha ny teny hoe pomme cannelle raika zay ny faharoa dia marobe tsika ny teny hoe zaty fa avy aiza ny evin'le teny hoe zaty avy amin'ny teny frantsay hoe zatier na teny latin hoe zatier ny créole koa aza moa dia manao hoe zaty ka le zatier ka dia avy tamin'ny nagasina zany no nahatonga ny hoe zaty fa inona no mahatonga ny olona miteny tio hoe zanô iny faritra varatra faritran'ny Tomasiny ny faritra Naranjorofo iny dia miteny hoe zanô mpamboly anankiray mpamboly zanô amin'ny faritra Naranjorofo no tafaresaka tamiko inona ozy ngialantoray manana moa nahatonga ny hoe zanô azo everina fa dia avy amin'ny anarana scientifique hoe anona scamoza dia natao hoe le zanona dia le zanô zany hoe tsy anaran'olona velively zany na hoe anaran'ny rafozanianina le zanô fa zanô dia hoe anona zanona zay ny evin'le hoe zanô ny konokono kosa dia ny faritra andrefana Madagasikara no miteny hoe konokono iny faritry boeny iny zay zany aloha ny anarana afantarany maro azy akoatran'ilay anarana scientifique zay sarosarotra tononona ihany nanao botanika anona scamoza i voankazo io ve voankazo zanatany sa voankazo nampidirina ny valiny dia voankazo nampidirina teto Madagasikara izy io tamin'ny taona 1900 tetsy jardin d'essai de Volona ny atao hoe jardin d'essai mantsy dia toerana famokarana zanakazo zay nataon'ny vazaha zay niankina tamin'ny service agriculture ka tamin'ny taona 1900 zany dia efa nivarotra anona scamoza tetsy Ivolona 5 taona na 9 taona taorian'io zany dia efa nahita voana zaty na zanô na konokono ny taty amin'ny faritra Atsinanana voalaza n'ilay tahirikevitra ihany koa fa dia zaty avy aty amin'ny Ivolona no nalefa tany amin'ny jardin d'essai ny Mananjary zany hoe zaty avy aty Tomasina zany io hitatsika ny Mananjary amin'ny faritra Vatovavy io fa iverenantsika ihany koa no tantara konokono amin'ny faritra Boeny iny voalaza ny chef de province ny Majunga tamin'ny taona 1898 fa dia efa nahita voana konokono inga chef de province azo eritreretina fa reo arabo zay nandalo amin'iny Ceylan na Sri Lanka iny no nampiditra an'ity konokono tany amin'ny faritra andrefa ny Madagasikara nafantara zavatra be dia be anao tamin'ity fandarana mikady tantara ty ka dia ny voankazo aloha zany nentina tandroany pomme cannelle zay no antsoina azy manomboko zao ny zaty ny zanô ny konokono na ihany koa ny anarana scientifique hoe anona scamoza sombo tsara amin'ny dia tantara manaraka